Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifirina no erabanantsika hatratra ity alatsinainy fa 7 volana aprily ity. Ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny boky nomery toko 710, nomery toko 720, andiny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Nomery toko 710, andiny fahasivy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ajo efa niteny tamin'ny sesika nanao hoe miala amin'ny fiangonana io andriganako azy amin'ny indray mipima somonja dia ny ankohako izy rola. Aroa misesy tamin'ny arona, alao ny fitondranafo ka asio afo avy eo ambonin'ny altara izy dia asio didikazo manitra ka eto faingana eo amin'ny fiangonana ka manaova fanavotana ho azy. Fa efa mivoaka avy tamin'i Jehovah ny fahatezenana ary efa miatomboka ny arety mandingana. Dia nalainy Arona izany arak'izay nandidiany Mosesy ka niazakazaka eo afovoan'ny fiangonana izy. Ary indro efa niatomboka teo amin'ny olona ny arety mandingana ary nandoro ny didikazo manitra teo izy ka nanao fanavotana ho an'ny olona. Dia nijanona teo ny anelan'ny maty sy ny velona izy ka dia nitsahatra ny arety mandingana. Ary izay efa maty ny arety mandingana dia 740 sy 100 alina afa-tsy izay efa maty noho ny amokora. Ary Arona niverina eo amin'ny Mosesy teo alohan'ny varavaran'ny tranon'ny fiorana ary ny arety mandingana dia nitsahatra. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity tantara izay tantarainao amin'ny boky nomery ity dia tantara maneho ny olana tao anatin'ny fiangonana tany anefitra taon'ny zanak'Israely izany tany anefitra, satria nisy fikomiana tao amin'ireo olona vitsivitsy tao anatin'ny zanak'Israely, i Kora sy Datana sy ny namany izany nikomy tamin'ny Mosesy ary niteny izao andininy izao tamin'ny Mosesy andininy fahatelo manao hoe aok'izay ianareo, mantsy Mosesy sy Arona izany, aok'izay ianareo fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehovah no eo aminy, koa nahoana ianareo no manandra tena ho ambonin'ny fiangonan'i Jehovah ianareo. Izany hoe ny Kora sy ny namany izany dia tsy nanaiky ny fahefan'ny Mosesy sy Arona. Fa izy manao hoe masina daholo nge ny fiangonana rehetra, anganareo ihany ny masina, fa anganareo ihany ny tian'Andriamanitra, fa anganareo ihany ny tsara. Ny olona rehetra dia tian'Andriamanitra, ny olona rehetra dia masina, fa nareo ny manandra tena te hitondra teo ambony noho ny olona rehetra. Ary dia i Mosesy moa araka ny fantatsika dia resy lahatra ny amin'ny fiantson'Andriamanitra, ka dia nisy olana izany tao anatin'ilay fiarahamonina sy ilay fiangonana teo tsy nanaiky ho entina fa teo lohany koa ry Kora sy ny namany, ary dia nanjary lasa nisy fifanandrinana tao anatin'ny Mosesy sy ireo namany. Mosesy sy Arona etsy andaniny ary ry Kora sy ny namany etsy ankilany. Ary dia natsoina mihitsy Andriamanitra hitsara ilay olana, satria Mosesy niteny hoe aokara ho asehon'Andriamanitra an'io izay tena olona nantsoiny, izay tena olona nofidiny, izay tena olona nirahana. Indra afaka malala amin'ity mofinaina eto am-piaratanantsika ity dia inona ny hevim-panahy izay azontsika hoentina miaina mamakivaky indray ny herinandro vaovao. Dia afaka maka hevim-panahy tsika ny amin'ny hoe manahoana moa ny toetra ny antsoina hoe mpitarika kristianina. Ny kristianina moa natao mpitarika mazava ho azy, zay fahazavany sy tontolo zao azy, zay mahafanasy ny tany azy, natao hitarika izy na hitondra zava-baovao, natao hamaolana, natao hitondra satria ny filazantsara zay hoentin'ny mpino dia filazantsara manafaka, filazantsara mampahery, filazantsara mampiorina ny olona amin'Andriamanitra, filazantsara mampitodika ny olona amin'Andriamanitra. Dia raha mpitarika kristianina isika, inona no tokony ho toe-panahintsika? Inona no tokony ho toe-panahintsika tarafina amin'ity mofinaina ity?
Ny voalohany indrindra aloha dia mila azonao antoka, mila fantatrao ny tenanao, mila azonao antoka ny maha olona nantsoin'Andriamanitra anao. Ary zao tontolo zao de mandrakariva manozongozona ny maha-mpanompon'Andriamanitra anao, maha olom-bao antso anao, na mahampitarika anao dia ozongozoniny zao tontolo zao ary tsy mosesy any akory no nozongozon'ny olona tahaka zany ny fiantsoana azy maha-mpanompon'Andriamanitra azy. Fa tsarovitsika tsara, Paoly taratasy faharoa no soratan'i Paoly an'ny Korintiana eto am-pelantanantsika de tena fandresen-dahatra ny ankabeazany manazava Paoly fa tena apôstôly marina izy, tena voantson'Andriamanitra marina izy. Ary misy fotoana ary Paoly dia tsy nitsitsy mihitsy tamin'ny Korintiana na tamin'ny Galatiana koa aza nanazava ny maha olom-bo antso azy ary niteny mihitsy hoe zay tsy mino nytony taratasy sony, zay tsy mandray any taratasy sony de tahaky ny ambo izy. Zany hoe nasika mihitsy ny apôstôly Paoly satria ny mpanompon'Andriamanitra de tokony ho saro-piaro amin'ny fiantsoana azy satria resy lahatra zay maha olom-bo antso azy zay. Raha somary verina kely any amin'ny Exodosy toko faefatra isika. De tany am-boalohany Mosesy dia tsy tena nahazo antoka ny maha olom-bao antso azy, na ny marimarina kokoa reny ny antson'Andriamanitra. Amin'ny Exodosy toko fahatelo nahita an'ilay romemy mirehitra izy, dia nanatona ilay romemy mirehitra, ary rehefa nanatona ilay romemy mirehitra izy dia niteny taminy Andriamanitra hoe ianao dia iraiko hanafaka ny zanak'Israely izay reko ny fahorian'ny oloko tany any amin'ny tany Egipta, de iraiko ianao hanafaka azy hitondra ny azy ho any amin'ny ho any anefitra hanompo aho. Avy tsy avy hatrany akory de resy lahatra Mosesy fa nisalasala Mosesy hoe ahoana moa zany no irahanao, iza moa any no irahanao, fa nahoana no irahanao am'zany andraikitra lehibe zany hitondra firenena, hitondra vahoaka efa anapitra izany anetsiny hiala ny tany Egipta handeha any ho any anefitra ary aveo any amin'ny tany tondra-dronosy tany zay mbola tsy fantatro tany tondra-dronosy tantelo io aiza, dia za ve no fodinao am'zany. Dia salasala be Mosesy ary Andriamanitra nandresy lahatra azy. Farafahakeliny dia nitondra olana maromaro Mosesy roa na telo teo anatrehan'Andriamanitra. Ny hoe voalohany indrindra de izao, tsy hino ahy aloha ny olona. Zay aloha ny voalohany indrindra Andriamanitra. Tsy hino ahy ny olona satria za nge hitanao fa avy namono an'ilay miaramila Egyptiana, za hitanao ny toetrako, za mpiandrondry ny Jetro rafozako, olo-tsotra tsy hino ahy ny olona. Zany hoe Mosesy ny voalohany indrindra dia tao an-tsain'ny Mosesy dia lay fijerin'ny olona, lay fijerin'ny olona hoe ahoana moa no ny olona ve hino ahy. Dia namaha olana Andriamanitra hoe tsia ino anao izy fa teneny hoe lay Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Abrahama ny maniraka ahy. De ampahafantaro azy fa izaho zay izy, io lay vin'le teny hoe Yahvé na Jehova, Exodosy toko fahatelo andininy efatra ambin'ny folo no maniraka anao. Ary dia tao amin'Andriamanitra zany Mosesy hoe tsy mila tsy hanana olana ianao amin'ny olona manodidina anao satria izaho no maniraka anao. Raha mantsika rehefa koa malala rehefa irahina hitarika any anivon'ny sampana, fikambanana, any anivon'ny fianakaviana, ao anatin'ny fiangonana, de indraindray ny vavan'ny olona ny voalohany mety ho tazantsika hoe ino avy ny olona, ahoana ny fijerin'ny olona, hitan'ny olona nge ny fahalemeko tahaka ny fahalemen'ny Mosesy hoe nanao herisetra hanaika avy ny olona, hanana an'izay hakatoa avy ny olona. Fa Andriamanitra nanome toky amin'i Mosesy hoe tsy zay ny olanao fa izaho no maniraka anao. Fa hitantsika nytohiny tantara tsy vitan'izay ihany fa Mosesy tamin'Andriamanitra mana hoe ikizao koa nge Andriamanitra farao koa ve de ino ahy, tsy ny olona ihany fa farao koa ve ino ahy, ahoana no inony farao, iteny amin'ny farao hoe avoay ny zanak'Israely, ino ahy ve izy. Dia mbola nanazava koa ny tompony hoe iny iny teny eny an-tananao iny atsipazo iny dia ho tonga mena rany iny, dia ino anao
Mosesy, ino anao ny Farao sy ny mpiara-miasa aminy rehetra, zany hoe Mosesy zany dia nitondra olana mandrakariva teo anatrehan'Andriamanitra, fa isak'izay olana netiny Mosesy teo anatrehan'Andriamanitra mba tsy hanatanterahany Mosesy ilay antso de nomen'Andriamanitra vahaolana mandrakariva izy, hatraminy hoe nanao fahagagan'Andriamanitra, nitehina lay tanana lasa lay tanana boka nefa sitrana sy ny sisa, hoe atsoe ao anatin'ny akanjonao ny tananao de tonga boka de avoay indray izy de ho sitrana, zany hoe nanao fahagagan'Andriamanitra mba handresy lahatra ny Mosesy, fa mbola tsy resy lahatra ihany Mosesy, hoe mivavan'olona nahirana Farao ve no Iona amiko, fa ny fahatelo de zao hitantsika eny toko faefatra de ho ndray Mosesy manao hoe ka za nge badalely za tsy mahay miteny marimarina ko mo begeye, za nge mibegeye, ahoana no iresahako amy zanak'Israely, za hitarika nefa ny abadalela tsy omezan'ny olona ve hoe mpitarika abadalela votsavava tsy mety Andriamanitra tsy, zany hoe rehefa hitan'ny Mosesy ndray hoe tsy resin'Andriamanitra izy amin'ny olana rehetra netiny teo alohany hoe tsy ino azy ny olona, tsy ino azy, fa de ny tenany ndray netiny teo ka ny tenako nge manana olana, zany hoe za nge manana olana zay tsy ahafahako mitarika, fa zao niteny mihitsy Mosesy mane tena mialatsiny Andriamanitra fa olona hafa irahana, ary ny filazan'ny Exodosy toko faefatra azy hoe tetezitra tamin'ny Mosesy Andriamanitra teny manao hoe za nge nanao mivavan'ny olona, fa izao io aharoana rahalanao, izy no hiteny eo amin'ny toeranao, de nanaiky mo Mosesy, zany hoe tao aoriana io nidindinika ny fanaovan'Andriamanitra sy Mosesy io rehefa niresen'Andriamanitra lahatra Mosesy tamin'ny fahagagana, tamin'ny fampahafantarana any Mosesy aloha hoe iza Andriamanitra, iza ny anarany, tamin'ny fampahafantarana any Mosesy fa mahay zavatra rehetra Andriamanitra dia resy lahatra Mosesy, ary de nahazo antoka ny antson'Andriamanitra izy satria Andriamanitra nandresy lahatra azy, de nahazo antoka lay antson'Andriamanitra izy. Fa izao kosa nefany amin'ity toko fahenina ambin'ny folo ty sy ny toko fito ambin'ny folo amin'ny nomery dia nosedraina izay zavatra izay tsy nino rehefa tonga tany anefitra dia nikomy tamin'ny Mosesy ny zanak'Israely tamin'ny sasatsasany tamin'ny lalàny kora manao hoe maninona zay no entinao aty amin'ny tany tondra niala tany amin'ny tany tondra ronoso tantely zay tany Egypta, nefa de zao ndray tonga aty anefitra, ho faty aty anefitra, tsisy neninona ampanantenainao tonga any am'izany tany tondra ronoso tantely zany, nefa tsy fantatra akory zany amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo amin'ny toko fahenina ambin'ny folo. Ravako hotsika manao hoe inona ny toetrany mpitarika, inona ny toetrany mpitarika, tadiavina am'ty nomery zara-mofinaina ho antsika ity. Voalohany de izao, ny mpitarika kristianina, ny mpanompon'Andriamanitra rehefa mitondra ianao fikambanana tahaka izany de izao manana finoana, ataovy azonao antoka fa miaraka aminao Andriamanitra. Ny asan'ny Satana de manozongozona io antson'Andriamanitra io, Jesoa raha zanak'Andriamanitra, nefa naka fanahy azy Satana de mbola niteny taminy manao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, zany hoe nampisalasalainy Satana Jesoa hoe raha zanak'Andriamanitra ianao de zao ny ataonao, fa raha tsy manao an'io zany ianao de tsy zanak'Andriamanitra, zany hoe nampisalasalainy Satana ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa, ary io hita mandrakariva rehefa ao anatin'ny ady sarotra isika, rehefa ao anatina krizy isika de zao misalasalana indray ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, misalasalana indray ny amin'ny hoe za ve tian'Andriamanitra, za ve tena nantsoin'Andriamanitra marina tokoa, za ve tena tian'Andriamanitra avy amin'Andriamanitra tokoa zao zavatra rehetra ve, satria ny asan'ilay ratsy de zao manozongozona lay antso ao anatintsika tsy ahavitatsika, lay asa zay ampanaovan'ny tompo atsika, lay adidy zay tian'ny tompo tanterahantsika, lay andraikitra tian'ny tompo vitaitsika. Afako ny mpanompon'Andriamanitra mitarika rehetra, ny mpanompon'Andriamanitra mandray andraikitra rehetra misehatra misy azy de zao matoky, ataovy azonao antoka fa marina aminao ny tenin'ny Jesoa manao hoe indro momba anareo mandrakariva mara-pahatonga ny fahatapiran'izao tontolo zao. Raha vao misalasala tsika raha vao malala de zao very ny atsasaky ny herintsika,
fa mila azonao antoka azay natoka Mosesy niteny tamin'ny kora sy ny namany manao hoe raha tsorina za mahazo antoka fa Andriamanitra ny antso Andriamanitra ny momba azo antoko zany azoko antoko zany ary dia ho asehon'Andriamanitra anio aminao zay olona natsony marina fa ny faharoa levako malala izay asehony ety andiny vitsivitsy ity izay toeram-piarahatanantsika moa ny apahany fa lava be lay toko 2020 dia ny zava-dehibe de zao ny Mosesy zay nanana koa nefa fafana nanokana fotoana iainona reto olona reto ny mpitarika dia ianao mitondra fikambanana mitondra na ao anatin'ny fianakaviana ianao mpanompo Andriamanitra de zao mila ianao manana fotoana iainona de ho aza ireo olona zay mety ho tsy dianao ireo olona zay mety ho mankahalanao ireo olona zay samijoro mihitsy manozogozona mahampanompon'Andriamanitra anao de izao mila manana fotoana ianao iainona amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo amin'ny toko faha enina ambin'ny folo dia hoy andininy faharoa ambin'ny folo hoe ary Mosesy naniraka napaka ny Datana sy Abirama zanaky Eliaba dia izy roa lahy reo de nitsomoka ny teny hoe zay tsy hiakatra tsy eo aminao zay ry Mosesy ahoana zay no mpanatsono fa izy ianao no ampiantso anay ianao dia mietreritra ny tenanao ambony mietreritra ny tenanao izao fa izao tsy hiakatra tsy eo aminao zay ary dia na dia vonina azy Mosesy iaona iresaka ifanakalo-hevitra ifananatra mihitsy am'ireto zanaka ireto satria raha ohatra ka jerena amin'ny andraikitra de zanaka ara-panahiny Mosesy izy ireo saingy zao niavina izy ireo laha tsy nanaiky izy zany hoe niala nenina aloha i Mosesy ary rehefa afaneniny Mosesy de niditra tsehatr'Andriamanitra ary eo lay andininy zay ataotsika hoe somary sarotra mamaky azy satria rehefa mety mamaky alay andiny de mety hoe fa ahoana moa zany Andriamanitra to tena mitratrevatreva be Andriamanitra eto tonga dia misokatra ny tany satria Mosesy ny teny manao hoe afanenina efa niantso anareo nananatra anareo nefa nareo tsy miaino nampiantso anareo iresaka de izao ho hitanareo anio izay tena nantson'Andriamanitra ary ho hitanareo fa ivavy io tany io itelona azo mantsy ny vahoaka atao miainao zany hoe fanahoan'Andriamanitra fitiavan'Andriamanitra famelan-keloka Andriamanitra famindram-po Andriamanitra mitsetra be indra fo nefa nahoanany dia mahery be tahaka zany lay fahatezeran'Andriamanitra nandripaka olona nivavany tany ary dia ny telona reto kora sy ny namany ary nisy reto mandingana mihitsy ny antony de zao tsy Mosesy sy Arona loatra akory no inona tsy zay no inona ray mantsika mety mietrehitra hoe de tena Mosesy sy Arona zany eny izay eo satria mpanompon'Andriamanitra izy fa ny tena fototry le olana de zao tena fikomina tamin'Andriamanitra mihitsy fanaovana tsinitsinina n'Andriamanitra mihitsy nataony kora sy ny namany satria lay planin'Andriamanitra mihitsy no tsy niavina Andriamanitra nitondra ny zanak'Israely tany Egipta ary nitondra namoaka ny zanak'Israely tany Egipta Andriamanitra no nitondra azy niala tany Egipta izay planin'Andriamanitra zay nefany lay sitrapon'Andriamanitra zay mihitsy no nikian'ny kora sy ny namany zany hoe lay fitantanan'Andriamanitra mihitsy no tsarainy odiso Andriamanitra mihitsy zany no tsarainy odiso tsy Mosesy ihany hoy Mosesy eto miteny amin'ny andininy fa raika ambin'ny folo hoe fa inona moa Arona no imonomonomo anareo tsy Arona nge ny olany fa zao Andriamanitra mihitsy no tsarainy reto olona reto manao hoe diso ianao Andriamanitra nitondra anay niala ny tany Egipta diso ianao nitondra anay aty anefitra zany hoe lay planin'Andriamanitra mihitsy no laviny ary tsy vitan'izay ihany fa lay tsy firarahina ny fangiry firiany hafa tsy tokony adonoantsika ny tenin'ny tompo amin'ny Mosesy eo amin'ny Eksodosy toko telo manao hoe hitako ny fahorian'ny oloko ny fahantrany ny trano ny fanandevozana azy de eo nefa reto olona reto mety nanana toerana tsaratsara kokoa anga izy tany Egipta ka dia ny teny manao hoe aza nge tany amin'ny mpitondra dronono sy tantely tany amin'ny toerana nisy sakafo tsy tsapany hoe reo namany be de nangiry firy sy ny jaly tany anefitra
ary dia tsy ny raharaha iny zany fa izy manao hoe antso tokony miarany Egypte tsika satria zareo mety ho nanana zay na izy azy mety nanana sakafo na tahaka izany fa ny ankabeazan'ny zanak'Israely de nijaly no andevozona nangiry firy hitantsika amin'ny Exode toko fahatelo zany hoe reto olona reto dia tsy vitany hoe tsy nanome tsiny an'Andriamanitra fa zao koa tsy ny raharaha ny nanao vain-draharaha tsy mba marary tsy ny raharaha ny fangiry firin'ny namany ka dia te hiverina any Egypta ihany. Ary dia ny fahatelo de zao koa reto olona reto natonga Andriamanitra tezitra de ny hoe sady tsy miraharaha an'Andriamanitra nareo zany no tsy miraharaha ny namanareo fa ny fahatelo de zao tsy miraharaha koa lay lamina ao anatin'ny fiarahamonina misy hoe ity Mosesy nofidin'Andriamanitra reto misy olona miaraka amin'ny Mosesy olona nofidin'ny olona 500 olona nofidin'ny fiangonana dia lazainareo fa tsinitsiny ary io ara lay andininy fa telo teo manao hoe masina avokoa ny fiangonana rehetra zany hoe lay masina ny fiangonana fa izao lay fanandratantena lay fireharehana lay tsy fananana fanetretena dia izany rehetra zany natonga an'Andriamanitra tsy zakan'Andriamanitra tsy mety amin'Andriamanitra satria mbola vanim-potoana ny fitaizana mihitsy Andriamanitra mbola voavoaka ny anefitra ny zanak'Israely mbola nanefitra de nitaiza ny zanak'Israely izy atsiaro hoe mila milamina mila laminareo mila fanetretenareo mila manaiky ny fahamasinan'Andriamanitra nareo mila sy ny sisa rehetra izay tany anefitra ary dia am'ty andininy ity zany a dia takina amin'ny mpanompon'Andriamanitra fahatelo de zao olo ny fanetretena zay tsy hita teo amin'ny tokoro fa hita teo amin'ny Mosesy sy Arona olo ny fanetretena ny mpitarika ravako malala rehefa mitarika de zao tsy vitany hoe mahay miaino ihany ianao tsy vitany hoe azonao antoka ny fietsonanao azonao antoka ny mampanompon'Andriamanitra anao ka de manana fanetretena ianao manana ny fahatokinan'Andriamanitra ianao fa izay tsy hita teo amin'ny tokoro fa ny fahaefatra zay hitatsika eto de zao ny mpitarika tahaka ny Mosesy sy Arona de zao narary amin'ny fahavoazan'ny olona ty olona ary dia i Mosesy sy Arona no niezakazaka nampitsahatra i Arona moa satria Arona ny mpisorona nampitsahatra ny fahatezeran'Andriamanitra ka nahatonga ny arety mandringana nijanona ny tiany nomeri tenenina eto zany tsy lay hoe Andriamanitra faly andringana tsy zay loatra fa ny tena ty nomeri takaritsika de zao zava-dehibe ny andraikitry ny mpanompon'Andriamanitra zava-dehibe ny andraikitry ny fiangonana zava-dehibe ny andraikitry zany antsoina hoe tarika tahaka ny Arona zany zava-dehibe ny andraikitry ny fiangonana eo anivo ny firenena mifona ho an'ny firenena zava-dehibe ny andraikitry zany hoe mpino zany mifona ho an'ny firenena mifona ho an'ny fiangonana mifona ho an'ny mpiarabelona ary dia i Mosesy sy Arona nahadia ny komy tamin'ny azan'ny fiangonana satria ny fiangonana rehefa aveo nanometsiny ange nanometsiny ny Mosesy sy Arona hoe rehefa nahitany kokora sy namana nately ny tany de nanometsiny satria mety ho fianakaviana namana de tenareo kosa ratsy fa maninona de nataonareo an'izany izy sy ny sisa rehetra maninona de navelanareo faty de Andriamanitra niditra tsehatra hoe avelao hoy andininy fa 5 zay eto am-pelatanantsika manao hoe miala amin'ny fiangonana io andringanako azo ny tompo indray mpimasomonjy satria Andriamanitra niandany tamin'ny Mosesy sy Arona satria mpanompony izy nofidiny izy ary reto vahoakan'Andriamanitra izy kosa de niandany tamin'ny olona mpikomy tamin'Andriamanitra de tsy sitrak'Andriamanitra ry korandray zay vao naripaka n'Andriamanitra teo izay nandany fandaminan'Andriamanitra indray niandaniny ndray tsy fiangonana re tsy vahoaka retsy ka de atezitr'Andriamanitra revako malala inona no hivim-panahy ny hivim-panahy de zao mamakivaky ity herinandro tenao de zao masin'Andriamanitra tsy azo vazivaziana masin'Andriamanitra tsy azo vazivaziana de ekeo ataovy azonao antoka fa tiany io Andriamanitra masina tsy azo vazivaziana io ianao fa ny faharoa de zao miady ho anao io Andriamanitra masina tsy azo vazivaziana io miady ho anao io miantra anao io miaro anao io
maneho am'izao tontolo zao ny fitiavany ianao izy, manavaka anao am'izao tontolo zao izy satria tiany ianao. Ary ny fahatelo zay hevim-panahy de zao masina izy, miaro sy miandany aminao izy. Fa ny fahatelo de zao meteza koa hanana fanetretena am'izay rehetra atao, meteza hanana fanetretena ianao, arao ny fandaminana, misy lamy napetraky ny tompo eo anivo ny fiarahamony eo anivo ny fiangonana de mila manana fanetretena isika. Le avako eto moa zany de tandindon Jesosy Kristy tompiarony eto hoe Jesoa lay nampitsahatra ny aretina, nampitsahatra ny fangirifirina. Jesoa de iarony de tandidony Jesoa niazakazaka eo afovoantsika, nanaisotra ny vokatry ny fahotantsika. No zany le afaka malala matoky ary fa efa tony ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny am' Jesoa satria tiany ianao de mandehana raha amin'ny fahamasina-piainana, mandehana ataovy amin'ny fifaliana zay asian'Andriamanitra ataonao de matoky fa momba anao izy. Ivavaka sika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra tia de tia anay tokoa ianao ary maneho amin'ny manodidina anay fa tianao zahay, asehonao am'izao tontolo zao fa anao zahay, arovanao zahay ary tsy mahakasika anay ny herisetran'izao tontolo zao. Da io ary ny herinandronay tompo. Da io zao alatsinainy zao sy ny manaraka rehetra. Asehoe aminay fa momba anay ianao, miandany aminay ianao, mampandresy anay ianao ary tsy manala baraka izay anao ianao. Asehonao am'manodidina anay fa tianao zahay. De ataovy mahavokatra ny asanay tompo. Ataovy fifaliana ny tontolo andronay anio, rakofy ny fahasoavanao ny fikasana tsara rehetra. De meteza omba anay am'izay rehetra ataonay satria Andriamanitra azonay antoka fa tianay ianao. Misaotra Jesoa. Amen.